atolotry ny radio feony maneho anao amin'ity alina ity. Tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe fanavotana farany. Sanganasa ny Simone Menjanahary ary ho lalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony maneho. Nandray feo naina Rakotondrana ivo. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Simone Menjanahary. Ry mpiaino ajaina, fifaliana ho andray ny mifampiaraba amintsika rehetra amin'izao taona vaovao 2024 izao ato anatin'ny tantara. Miarabantsika nadingana ny taona 2024 iny, izay efa nivalina ary dia manomboka manitsaka ny taona vaovao tindray isika. Ny firariako sy ireo mpiara-miasa amiko rehetra dia mba ho taona feno fifaliana sy fombiazana ho antsika ne ity taona ity. Indrindra mba ahafahanay manamafy ny fiarantsika eto amin'ny onjam-peo iarahantsika manana ity. Maro ny tebiteby sy ny ayantsika mikasika ny lafin-javatra maro, na ny voka-pifidianana izay natrehantsika izany, na ny fomba hitantanana sy ny fomba fiasa vaovao eto amin'ny onjam-peo. Indrindra moa fa ny mikasika ny tantara izay hita tokoa fa ankafizitsika isaky ny alarobia. Izao anefa no tiako tenenina aminao, efa nanome toky anao zahay fa na inona mety ho vokatry ny safiditsika tamin'ny fifidianana sy lombam-pambahoaka izay niarahantsika nafantatra fa anisany nandray anjara tamin'ireny ny tenako dia tsy ho foana ary tsy ho foana mihitsy ny tantara eto amin'ny onjam-peo ity. Na izany ireo sanganasantsika mpiaino na ny sanganasako manokana. Efa napetrakantsika tamin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany hatramin'izay, ary mbola ho apetrakantsika aminy koa hatramin'izao sy ny mbola ho avy. Izy no aoka halala izay fantany fa mety ka hitantana ny fiainantsika tsirairay avy amin'ity taona ity. Ka amin'izao fanombohan'ny taona izao ary dia sanganasa iray nampitondraina ny lohateny hoe fanavotana farany no tonga tato amiko. Fanavotana farany, tantara indray miseho izy ity, izay everiko fa misy ary marina sy mahazo ireo olona izay nasesiky ny fitadiavana sy tsy fahampiana ka voatery mitady izany vola aman-karena izany any amin'ny tanin'olo-kafa. Toy ny tantara rehetra nefa dia mety hisy ny fitoviana na fifandrifian-javatra, aoka nefa tsy dia hoe verintsika loatra na hevitra azy ity ianao fa natao hanendrehana olona na hanaratsiana ny fiainany hafa izy ity, fa noratovina tamin'ireo trangam-piainana maro hita amin'ny fahitalavitra sy ireo fitaovana fampirisam-baovao maneran-tany. Koa mirary fahafinaretana sady ary ho anao eto am-piainona azy, nefa mialatsiny sady ihany koa ho an'izay mety ho tohina eo am-piainona ny tantara ity. Koa ity tantara anankiray ity dia tantarana zazavavy antsoina hoe Nikita. Izay no arahantsika eto. Teratany Malianina izy ary mba naniry hitady vola any an-tanin'olo-kafana. Safidiny manokana nefa ny nandeha tany Liban satria nalaza tamin'ny fitadiavana azy ity firenena arabo anankiray ity. Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Nikita. Eny tompoko. Mandehana ty vetivety fa misy ilako anao. Ka mbola tsy vitako ane Ramose ny asa nampanaoviny madama e. Ajanony ao aloha izay fa maika be aho e. Tena anao ny fanao indray ty marina. Tena tsy ho tantoko tsony izao ataony amiko izao. Aizaka isaky ny lasa mamonjy asy madama dia zaho foana nanaovany an'izay tiany atao ato an-trano ato. Raha zao anefa ny fantatry madama dia aizy sy anjoa. Miandry anao ane aho e. Eny ary fa ho avy ato tompoko. Ka inona ny mbola mampiana anao e? Malaka isolo daholo ny fitafiana toy ny mahazatra. Dia mandrehetsy ambony fandriny. Fa izaho nakatona ny trano so misy miditra tampoka ka nahirana antsika. Tena matahotra ny Ramose. Sady azy izay anjoa raha fantatry madama izao. Tsisy tokony hafantarany an'izany raha tsy ianao no miteny aminy. Tena mifona Ramose.
Oka izay ka, ataovy ampy izay nataonao tampoka izay. Tena mifona marina e. Ha, ary toa mitady amaly sa tsy dia hipetraka ato amiko sony. Lavitra anie izany animaly izany. Raha tsy teo izay reo dia manaiky mora foana. Fa raha pitsy any ange ianao dia horoahako e. Tsy maintsy mizay lazaiko anie madamy, fa tsy izay ianao afrikanina mainty eo akory no heno ny teny. Malaky fatary e, mandeha ny fotoana, dia karangana eny ambony fandrina. Andriamanitra, inona no ataoko? Vonjeo amin'izao fanerena mahazo sy manjady amiko izao re ahy. Rehefa tsy hanaitry mora ianao dia eo ampiasako hery a. Aza miantry ny miantso vonjeo fa tsy isy an'izay antsoantsonao akory ny manodidina. Samy maka ho azy ny fiainanay Libanais fa tsy toy ny anareo akory. Izay no mampahantra anareo afrikanina io. Dia raha heverina loatra. Malaky e! Tsy raharahako na hitomany azy ty. Fa izay ilaiko ihany no izao no manahirana avy. Anaiky ihany moa bevetsika atsehana io. Kara ambonimbony. Nakita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nakita, you'll never know. Tsy fahatsokany e madamo izao e. Tsy fahadisoanao ka maninona ny tsy nolazaina tamiko hatramin'izay e. Efa tratra vao eo ny mody be filazo eo sady mifompoana. Tsy avelako vita mory izao e. Ka raha mavokatry ny fahatrana ny nandehanany ty aty, nefa mangalatra ny vadiko indray atao ny ty aty. Fona re tompoko, tsy nilaza taminao aho satria ndrahoana andramseho vonoana raha miteny aminao. Diso ahy e, tsy ameriny tsony madama. Tsy misy anaik'izay fonany ty eo e. Tsy valahara, koian. Izao no mba profesiny ty amin'ny vadiko io. Ty aza afrikanina maintingizina io sady jereo anie mantra velona, tsy velo koa manany aminy any. Afa-baraka re ary alao. Azakadraina re madamo. Mifona fa tsy ameriny tsony e. Alo? Aiza foana nareo e? Tsy mila nijanona ny ty iray minitra ato an-tranoko tsony ah. Miandry anao monsieur le commissaire. Eny tompoko. Mandehana verana amin'izay toerana nangalany ty ary izay akanjo rehetrarehetra ireo. Izay nentina avy any aminareo anaovana. Malaky fa efa ho avy eo anie ny polisy hitondra ny ty e. Eny ary tompoko. Lasa fa tsy eo ny tompotompoko eo e. Tena andositra fa tsy hijanona ihany izany polisy izany ato. Mahatena mpigadrana any a. Iza no ahalala hoe migadra? Aleoko mandositra ka. Dia mijery andreny afrikanina namako ireny. Izay angamba ny mety. Nakita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nakita, you'll never know. Fa manao iny eto amin'ity andro maisiny ty aty zazavavy ity. Ary mitomany izy izany, sady oatra malagasy raha izao fahitako azy izao. Sa andraso eo atoniko. Fa manao iny eto ianao? Tsy mamaly izy. Malagasy ve ianao e? Tena tsy malagasy ty ka. Tsy misy azo ny teniko. Andraso hoe ataoko amin'ny teny frantsay. Afaka miteny amin'ny teny frantsay ve ianao? Eny tompoko. Ay, tsara zany. Fa manao iny eto ianao? Vonjeo re aramsea. Eto makany aminao aloha dia antsika no fampiresaka. Andao ary. Eto tsy horesiko ny tananao dia mitsangana teo. Ary efa reraka be na ianao zany e. Misaotra indrindra tompoko. Andao ary ho any an-tranoko aloha e. Dia ho azavainao amiko izay mahazo anao. Nakita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nakita, you'll never know. Ay, maly ihany ianao. Tena enjana be izany mahazo anao izany a.
dia firy izany nareo no niara-dia nitady asa taty? 30 miravavy izay no niaraka. Saingy raha ny fahalalako azy dia betsaka ihany koa ireo avy any amin'ny firenen-kafa ny tonga aty. Ka tsy misy mifankalala patron zany nareo? Eny tompoko, ny agence nandefana ihany no mahafantatra ny patron isan'izy ireo. Mafy tia mahazo aty ramosea. Inona reny mba fanavotana azonao atao amiko e? Ka mitovitovy ihany anie zany mahazo atsika e? Fa ianao koa malagasy aho e, ary fitadiavana asa toy izao nataonao izao koa no nahatongavako eto Liban. Asa trano ve? Tsy asa trano ka, fa manahirana e. Dokotera ny tena asako ary orinasa ny asa tany aminay tany Madagasikara no nitondra taty Liban. Hanampy an zareo amin'ny fitsaboanandreo maramila maratra hony e, reny le vokatry ny ady reny. Ka inona ny lazainao fa mitovy ny mahazo atsika? Voaroka tamin'io asako koa ihany koa. Fa naninona? Manahirana e, misy ratsy-saina ihany ro niarany asa tamiko satria tsy dia natosika ny fahaizako ny fahaizany zareo. Hany ka nitady hevitra amelezana tamin'ilay lehibe ny toeram-piasana nisako izy, dia izao avoarako izao. Dia manao inona ianao zany izao? Manao receptionniste tamina hotely Sinora eto an-tanàna aho e. Zany ve? Zany e. Ka ianao kosa anie zany mba efa nahazo asa e? Izany tokoa ianao fa ny aza adinonao dia ny hoe tsy maharaka ny fiainana eto Beirout reny vohitra mihitsy anie ny vola raisiko isam-bolany. Nefa ny entana sy ny fanaka ato an-tranonao sady tsara no mihaja. Zany ve dia ho marina? Mba miangatra ianao ry Nikita. Tsy tranoko ty. Aiza no arahako azy na dia andiam-bany lohako azy. Tena tsy mazava amiko izany. Sy no miara-miasa amiko amin'ilay hotely esako antsoina hoe Asanne. Izay ny tompony ity trano ity. Indray mandeha tafaraka teny ambony bis zahay, dia nisy olona nifampiresaka tamin'ny telefona ka ny teninay malagasy no nifampiresany zareo. Rehefa ny farana ny resaka ny fanaovany tamin'ny olona io dia nanontaniako tamin'ny teny malagasy izy. Gaga fa tena tsy nisy nanavahana azy mihitsy fa dia hainy tanteraka ny teninay. Teo izy no lasa tamiko fa efa niasa tany aminay tany Madagasikara hono. Sambatra ianao zany nahazo namanako. Dia ato zany ianao no mipetraka? Rehefa nambarako azy mikasika dia izy no napita tamin'io asako io e. Satria toa hoe fianakaviany ihany no laisinao tompon'ilay hotely esako. Mba toa ihany tokoa zany ianao. Saingy tsy mampitovy atsika dia ianao efa nahita aza. Ka azoko resahana anie izy raha mahazoto hiasao ianao e, dia miara-miasao sika. Isy ohatran'izany indray very fenitra raha ohatra ka mety izy a. Fa ny olana amiko anefa izao dia ny ho fitadiavan'ireo patron koa. Eny e, mety tena ho marina tokoa izany. Loza raha sanatria ka hitany ianao ary dia tsy hamelany mihitsy raha tsy voasambotra. Dia inona ary ozy ianao no ataoko? Izao e, aleo aloha mijanona ato ihany ianao e, mandritra ny andro vitsivitsy. Ka tsy hanahirana amin'ilay sinoana manao ve izany? Izy anie tsy dia mandeha matetika aty e. Manao mission foana izy. Fa indraindray ray volana na tapa-bolana farafahakeliny vao miverina aty. Eny ary, manaiky anefa mandra-pahoviana? Hiezaka hitady asa ho anao ihany aho, fa aza manahy ianao. Fa hono aloha e. Any aminao ve zany izao ny pasiporinao? Tsy misy taratasy momba mihitsy aty na dia iray azy. Zany io. Fa any amin'io patron-ko daholo hatramin'ny karapanondroko. Ka tsy ho loza be ve zany? Dia ahoana zany izao ny fiverenanao mody? Izany daholo anie tompoko ny mampiasa ny lohako e. Tena nanenenako tia nitady asa taty Liban ty. Izao hoe, azakio fa maherezy ianao. Ianareo malianina moa kristianina sa silamo? Amin'ny ankapobeny dia silamo no tena manjakany aminay. Fa misy ihany koa ny kristianina. Izay malagasy mantsy rehefa misy olana trehana tozo mazo atsika izao dia mametraka izany eo amin'ny trehan'Andriamanitra hatrany. Za koa aloha kristianina e. Ay ve. Ary mino fa anampy antsika tokoa Andriamanitra. Aleo ary aloha faranantsika ny resaka. Efa miala raha teo koa ny andro. Dia raha pitsitatsika izay ho toiny. Ato aloha zany ianao no matory fa izaho atsy amin'ny hevitra ambadika dia tsara mandry ianao. Misaotra indrindra dia toy izany ihany koa ianao. Roa volana izay ny lasa.
niezaka nitady azaho ato koa ifenitra vao nilazany momba tamin'ilay sinoa lehiben'ny hotely izy dia nasain'ny io lehiben'ny uniona taminy aho nanaiky ny asako tao tokoa izy ary femme de chambre no asa nataoko kely ny karama nefa zara aloha misy nohoanina ny tena ezaka tsy maintsy ataoko dia ny mba hanangona frais ahafahako miverina mody any Mali matetika nefa arakarak'izay ezaka atao sy tiana hotratrarina izay no matety piseho koa ny olana fa nao inona polisola reto tena misy zavatra maika tadiaviny reto angamba manahoana ianao rotovolahy manahoana anareo tompoko inona no azoko anampinanareo hitanao ty eny tompoko polisy zay misy olona tadiavinay to amin'ity hotely ity afaka mihaona amin'ny patronao ve zahay vao amin'ny fito maraina latsaka zao tompoko tsy tonga eo izy raha tsy any amin'ny am'sivy maraina aniko io tsy maninona re ianao moa zany ny asalina eny tompoko ka mitady an'izany zazavavy malianina antsoina hoe Nikita zany mantsy zay miasa ato moa izy io maro be ny mpiasa tompoko ka tsy voatery ho fantatro moa zahay koa mifandimbidimbina eto amin'ity reception tiako afaka mijanona eto amin'ny varavarana fidirana moa zany zahay tsy eto daholo moa no miditra ireo mpiasa rehetra ato eny tompoko ity mantsy ny sariny ka aleo andrasana eto izy tena sariny Nikita marina iny losy ty nefa dia tsy maintsy ho avy eo izy handamina sia mafasambra aleo aloha atsiko haingana ny gardien sady mba afrikanina raha teo koa izy allo izaho ihany ty maloda izao a araka ireny resaka efa nefanaovantsika reny mikasika ny Nikita dia enoy aloha e misy polisy olahy mitady azy eo ambaravarana io ka raha vao miditra ny vavahady izy a dia asay voaverina aloha zay a jereo fa tena asehony any amin'ny mpiasa rehetra ny sary Nikita tena lozy ity mazava zao fa fantatry zareo hoe miasa ato izy tsy afaka no ny asany antsony zany izy raha izao no iziko dia ahoana indray re zany no anapiko azy izay ve mpiasa rehetra ato rotovolahy eny tompoko zay ka zay no tokony hita maraina zao ka to mbola tsy niditra teo ny ety zazavavy ity e azafady hoe toko mba jerena ve le sariny ity are tsy maninona fantatrao tena mbola tsy nahita ny olona misary io tato mihitsy aho tompoko efa mba ela ihany anefa niresako tato off andao sika ry zalahy ndera izany a misaotra dia veloma ianao eny ary tompoko On that key that you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. dia inona zany no ataoko rifenitra marina tsy izay ataoko zany dia hitadiavana daholo tsy tokony atao akivo zany ry Nikita ny tena marina mantsy a dia tokony niseho tany amin'ireo solontenan'ny agence nandefanao taty ianao ka na nitoerana misy azy aza ne tsy hitako akory ny tena manahirana amin'izao mantsy dia ny fomba hamerenana anao any amin'ny tantazanao nefa na ny pasiporinao azy ty tsy eo ampelantananao akory dia inona no atao sa hitolo-batana any amin'ny polisy dia lazaina aminy ny zavatra nanjoa ahy tsy mety zany e aleo fa hitadiavako asa hafa indray ianao e ka na hitanao asa aza ne a tsy maintsy afara mitoy izao ihany dia inona ny dikany tsy maninona zany efa mba niantso tany aminareo ve nefa ianao mba tsy azo koa ane izany fanontanianao zany na telefona aza tsy ananako ka inona no afahako miantso eo ay moa marina tokoa zany ao fa ezaka ifanampy aminao ary ahy matoko isy ianao fa tsy maintsy mahita fireo anao tsika miezah mivavaka fotsiny dia manana finoana izay ary aloha fa andeha hiasa aho a dia inona fotsiny zany no ataoko ato ka tsy maintsy mijanona ato aloha ianao mandra-pahitan'izay ataontsika e tandremo a aza mamoa mihitsy raha misy mandondona fenitra tena matahotra ne ahy zany aza mamoa varavarana fotsiny oa raha misy mitady zay ihany a zay fa lasa ry aloha e eny ary On that key that you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold
salina hôtel miaino anao tompoko. Ie, izy indrindra tia mandray anao ty. Fa misy inona no mila maika nareo? Zany ve? Aiza hoe ny toerana misy anareo? Ay. Ie, hitako io ka. Ao ato fa ho avy antsy hoe lary ahy. Fa iza koa ary zany lasaina fa mitady azy zany. Ohatrany anarana mbola tsy fandriko mihitsy raha anarana voalasa teo. De tsy maintsy mialeto aloha zany ako. Maninona moa raha mitena amin'ny dokotera ionge? Izy mba eo ihany. Fa inona malasa saina se zany fenitra? Ohatrany tsy alezy mihitsy ny ane se zany raha ny fahitako azy. Vao saika iresaka aminao mihitsy azo dokotera. Fa misy inona? Ka nisy olona ny antsoa maika teo hoe. De saika mba andeha hamonjy any vetivety a. Fa nga akaiky izy zany hoe amonjy any vetivety se? Tsy mbola hitako aloha ilay toerana fa toa akaiky any raha ny filazany. Bon, tsy maninona ary fa afaka mandeha se nefa aoka tsy de ho ila loatra. Misaotra betsaka dokotera. Fa alohan'ny andehanany se a? Eny tompoko. Tsy mety amin'ny se ve rehefa mba somary malalaka iny se de... De manao inona dokotera? Manampy an'ireo mpiasako any amin'ny klinika e. Fa inona ary zany nahafantarany fa hoe dokotera aho e. Sa ve tsy mety amin'ny se? Mba manampy ny vola raisiny se ne zany. Ka inona nefa no asa ataoko any? Receptioniste ane no asako e. Mba manampy amin'ny fanadiovana trano sy fandaminana entana. Vola ne zany mba azony se. Ao fa mbola hodineko ary dokotera. Finitra. Eny tompoko. Tena mila fanampiana avy amin'ny se any io ariva. Misy entana sy fanafody maro tonga mantsy ao ka izany no iangaviako an'se. Ise mantsy mba matanjaka ihany ko. Eny ary, rehefa miverina aho miresaka tsika. Fa aleo aloha andeha. Ianao ve ny dokotera Fenitra? Eny tompoko. Manosoary ianao tompoko. Tsy trany efa mitirako ve ty trano ty zany? Manosoa ty ambony e. Eny tompoko. Fa maninona zany olona zany? Ka izany mihitsy no hitadiavana anao. Io izy. Ary efa misy fofona mihitsy ane zany. Fa maninona izy? Avy natao opération io tompoko de mbola tsy sitrana ny feny hatramin'izao. Ary tsy baolina vety. Fa naninona izy no ao hoe hojereko. Ary ohatran'ny misy tazo mahery izy zany a. Ka sahiran-tsaina mihitsy izay amin'ny ty mahazo azy ty. Raha sanatria mantsy misy fahavoazany aty de vola ohatrina no atongavana azy any Kenya. Raha tsy mahadiso, inona no moa zany ianareo? Samy teratany Keniana izay tompoko. Ay. Saingy tsy niara tonga taty fa izahay efa taona vitsivitsy izay tonga taty. De ato aminay izy no mipetraka. Ay, fa ino zany no opération natao taminy? Teo lazain'ny dokotera nanao fandidiana azy fa hoe nisy faharerahany. Ao ary hoe hojereko. Mila fitsabola maika izy. Raha tsy zany mety hanimba azy ty. Fa oviana nanaovana l'opération azy. Efa tapa-bolana izay, nefa tsy misy fahatsarany fa toa vao maika aza mandreraka azy mihitsy ko. Ka misy fanafody tsy maintsy hovidiana ka misy vola avy eo aminareo? Tena tsy misy ihany tompoko. Efa na izako azy ty tena tsy manana. De inona zany tokony hanapiko an'zareo? Nefa ny olana mahazo an'ny kitaty mbola etsy an-daniny. Mahampalahelo tokoa rehefa tsy misy tokoa ny vola. Paul ilay niarana asa tamiko ty marary ty. Fa inona zany na voazy ka voatery tsy maintsy nanaovana opération azy. Nefa nandritra ny fiaranay to tsy nahatsapa azy misy aho hoe naroforofo zany izy. Fa inona zany no mampanginana toy izao tompoko? Ny fomba hitatsika vola hividianana fanafody ho azy zao no maika. Araky ny nambarana mantsy de toa hoe niara-niasa hono nareo. Ary dokotera ihany koa ny asanao. Marina zany ka. Izy mantsy no nanome anay ny toerana isanao. Izao ary. Aleo aloha hijery izay fanafody tokony atao aminy tsika. Sady raha izao fahitako azy zao a,
mety ho lafo ny fanafody omena azy. Eny ary tompoko. Zay ary fa lasa vetivety aloha. Eny ary eo. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Izany no ahitana vola. Raha tsy mahazo fitsaboana androany any Paul dia tsy fantatra izao mivadiky ny aretina. Maninona re raha ohatra ka hoekeko ilay proposition ny docteur Young ny hoe nampiazy androany arivo any amin'ny klinikany. Mino aho fa tsy maintsy isy andro fanafody tadiaviko ireo ao. Aleo rangazy ianao tao a. Izao ihany dia hiverina any amin'ny toeram-piasana. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Iseno itokisako rifenitra. Eny dokotera. Ka aleo seno mampiditra an'ireo entana natokana ho any amin'ny bloky. Tandreny fa fanafody sarobidy sy sarobady daholo ireo asaiko alamin'zy ireo a. Eny dokotera. Andao ary se hoentiko any amin'ny dokotera Mpandidy dia avy any dia miasa. Eny ary. Dokotera, ity tovolahy ity no apiditra sy andamina an'ireo fanafody ilainareo ka mino aho fa tsy hanelingelina ny asanareo izy a. Eny dokotera, afaka manao ny asany izy fa tsy mbola mandidy izay izao raha tsy ano any amin'ny 7 ora alina any. Vao maika tsara izany. Izay ary fa mbola maika hiverina monjy ny asako any amin'ny hotely a. Betsaka olona vahiny mila fikarakarana mantsy aho. Rehefa vita ny asa dia miresaka amin'izay ho karamantsetsika ary fenitra. Eny ary tompoko. Izao misy ny fotoana tsara hijereko ireo fanafody ilaiko amin'ny fitsaboanan'ny Paul. Mitsindrona dia misy ongam-panafody. Ity aloha ilaina hanamainana veriny ity. Dia ity nitsindrona. Tandrefo fa misy olona izany a. Rehefa vita ny asanao dia afaka mandeha ianao a. Fa mba mandalo atsy amin'ny comptable mandray ny volanao. Eny ary tompoko. Tena satratrasa. Iny falasa. Dia ity koa mbola ilaina ity. Aleo atao maromaro ny amin'ity. Zay. Ary aoka ampidiritra ato anaty posy anatiny ato dia mandeha amin'izay aloha. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Izao a. Efa nomeko tsindrona izay izy aloha dia araho tsara ny fanomezana ny fanafody izao amin'ny fandiso a. Ireto anaty boaty reto a 3 maraina dia 3 hariva. Dia ity kosa 9 mihinana isaky ny atoandro. Dia ity ranom-panafody ity ahosotro ao ferina isaky ny maraina. Araho tsara izay toromarika izay a. Eny tompoko. Dokotera Young, manahoana ianao? Manahoana ianao? Ary nanahoana Paul? Fa AVC aty e. Eny dokotera. Ry zareo anie ilay niantsoa omaly iny e. Fa inona no ifandraisanareo? Niara-ny asa izy roa lahy dokotera. Ka inona no ifandraisana izany sy ny aretina mahazo an'i Paul? Lozy ity. Aza hitaka fantany fa nakandro fanafody ireo tao aminy a. Araka ny voalazan'i Paul dia dokotera Mpandidy no asany ary nampanatsoina izy mba hijery ny toe-pahasalamany. Dokotera Mpandidy ve sery fenitra nefa dia manao receptionniste? Ary maninona no jirany tamiko se? Nanahirana be izany dokotera. Toroko amin'izay fa mitady olona toan'se mihitsy aho zao hiasa ao amin'ny klinikako. Incroyable mais vrai dokotera fenitra. Ka inona no spécialité an'se?
Mikasika ny taova-manontolo dokotera. Tena vao maika tsara amin'ilay tadiaviko. Mila miresaka tsika rehefa avy eo fa tiany tany any Fatima hoe manahoana izay Paul ho ahy. Tsy mety ho tsara mihitsy ilay izy dokotera. Mitaraina marary foana izy ary miareraka sady miama isan'andro e. Tsy maraka kosa angamba ny vola hividianana fanafody. Ka tsy misy tsona dokotera. Izany ange no niantsoana ny dokotera Fenitro mba hanampy anay e. Somary lafo ny fanafody mikasika azy io mila manao contrat tsika sery Fenitra. Contrat ahoana zany dokotera fa tsy azoko. Miasa ao amiko mandritry ny 3 volana dia izany no miantoka ny fanafody hitsaboana azy. Ahoana mety? Fa maninona mora mba omena fanafody fotsiny izy na farafaratsiny miasa 2 volana dia mba moramora kokoa amin'izany. Tsy mety zany dokotera Fenitra. Bon, tsy problème zany rehefa tsy mety se sady hitako anefa efa nimensy fanafody koa izy. Ary zao ary maninona raha ny karamako maly aloha no mba ampiana kely. Aiza ve dokotera dia falelovako ansiany no nampanaovako ansiany iny asa iny e. Fa azoko tsy nampanaovina anse koa anefa iny. Eny ary tsy maninona. Ka ahoana ilay fifanarahana? Tsy raikitra ka. Mba miavona anese izany e. Zay no mahavoanareo malagasy ty. Rehefa mba somary tafita dia miavona. Ka izany no maha-malagasy anaiky io. Tsy fidin'ireo firenena afrikanina mainty hoditra mitovy aminay ny voambaka ny sinoa matetika e. Hararotinareo amin'ny fantrany. Mbola lavitra be ane zany fijeriny se zany Fenitra e. Aoka ampahafantariko anse fa zahay sinoa no firenena matanjaky indrindreran-tany amin'ity taona 2014 ity. Ary tsy ho afabela amin'izany tanjaka izany ny fireneny se. Zay fa lasa fa any amin'ny hotely indray miaona. Lo zany ravinavin'olona. Fa izy ve zany nandidy an'i Paul ary Fatima? Ie, efa tapabolana izay dia indray izy vao nandalo. Tena tsy naposiko mihitsy hoe mahafantatra an'i Paul izy. Fa miara-miasa zany nareo raha fahazahoko azy. Eny e, miara-miasa tokoa izay. Ary izy no mpandray ireo olona ambony avy any firenena ka tonga miasa eto Liban amin'ny hotely esako io. Ay ve. Fa ilaozako aloha ianareo Fatima mandalo mijery ny fiovan'ny fahasalaman'i Paul ihany ary rehefa mba malaladalaka. Eny ary dokotera. Dia araho tsara ny fomba fanomezana ilay fanafody eny tompoko. Mandra-piona ary. Eny ary eo. Tsy nisy nitady ve ianao Nikita? Tsy nisy ka, fa ny telefona no maneno matetika. Mety telefona mitady an'izao angamba izany e. Misy vaovao mahafaly olazaiko ianao. Hoe nahita asa ho avy ianao? Ie, izany indrindra. Any amin'ny tanàna antsoina hoe Ankara, tanàna lehibe anankiray eto Liban io, any no misy an'ilay orinasa. Dia ahoana raha misy mahita an'indray a? Misy namako miasa any amin'ilay orinasa esanao e. Dia izy no niresahako ny momba anao. Tsy nandahatra fa vonanampy anao fa mahay manjaitra moa ianao. Fa angaha zany no asa atao? Reny le orinasa antsoina hoe Zone France reny. Mpanjaitra pataloha jeans le fany Amerika. Ie, efa mba nanjaitra ihany aloha e. Fa ahoana zany ny fomba iaonantsika? Ateriko any aloha ianao zao dia atoroko anao koa ny bisy mitondra makany. So dia Zay ane le fanambarako taminao Nikita hoe mila manam-pinoana amin'izay atao e. Eny ary, dia oviana no tokony andraisako an'izany asa izany? Tsy ela fa haka permission 2 andro dia mba afaka manaritra anao sy mba handamina antsika ny toerana hipetrahanao koa. Faly ve ianao zao e? Satria heverinao fa hanampy asa votako izany asa hitanao izany. Na dia mbola tsy haiko aza izay iseho any dia faly aho satria na dia malagasy aza ianao dia mahatsiaro ny mahasamy afrikanina antsika. Efa voafatitra ho samy afrikanina tokoa isika. Ary na izao volonkototra itovizantsika izao aza dia maniraka ahy fanampy aminao. Tsy ampako amin'izao toetranao izao Fenitra fa olona tia sy mandala fihavanana ireo malagasy. Any aminay izany anie ka tsy hay lazainy e.
Tsy misy dikany antsony izany fifamonoana sy fifandritahana izany. Mampalahelo ny any aminay e. Asa dia mety efa hoe vaozina tsy maintsy ady hatrany ve tsika Afrikana e? Asa dia lefa amin'izany ny sainy. Izay ahafahantsika miala amin'ity tany arabo ity aloha izao ny tanjony. Soa aza mba nataon'Andriamanitra ny faneny isika. Mafy tokoa rehefa tsy manana ry Fenitra. Tena izay indrindra. Mahazaka maniraka aty tany lavitra tsy misy Andriamanitra aty. Efa mandroso ala aloha ny andro e. Ity misy zavatra noentiko anao. Ka na izaho koa nefa na masaka sakafo e. Fa tsy haiko hoe mety aminao ny fomba nandrahoako azy na tsy? Mety daholo izay vitanao ao e. Fa ity aloha raiso e, dia andao azy. Za ma tsy maintsy miala maraina toy ny mahazatra. Ametraka an'ilay permission anafako manatitra anao. Misaotra ry Fenitra. Tsy hovavaloko izao ataonao amiko izao fa ilay Andriamanitra enonao sy ny firenenao anie no amalisoanao. Sery Fenitra ny maka permission 2 jours. Maheno reraka dia aleo aloha mba makaina kely. Efa nambarako tato am-piasana tamin'ny fivoriana staff fa dokotera Mpandidy se. Ka tsy voaporofo kosa anie izany dokotera. Ka maninona no miteny zavatra tsy voaporofo ianao? Ty zazakely akory ka tsy ahafantatra ny zavatra ho teneniko e. Sady inona nefa ny manakana ny tokony ilazako an'izany. Ka efa voalazanao izy izany zaiko. Ka inona tsony moa no azoko ambara? Receptioniste no asa atako ato dia angamba ampy izay. Ka inona nefa no antony isabonsian'ny Paul raha izany? Resaka isa-maintsotra izany. Tsy misy idiranareo kely maso mihitsy. Ary efa manomboka mahay mamaly se izany a. Izay fihaviranao azy aoko dokotera Yonga. Fa inona aloha ny tadiavanao aho fa maitsy aho e. Mila mifanao contrat sika. Mbola veriko amin'ise indray fa mila ny se miara-miasa amiko a. Ka satria tsy nekenao fipetranapetrako. Ianao ihany no tsisika eo dia tsy mety amiko izany. Andray vola be ny Sery Fenitra. Eny e, keko fa vola ny tadiavako aty tany lavitra be ity. Nefa mila mazava aloha fanarahana vao miresaka tsika. Ok ary. Tsy problème rehefa tsy anao se. Nefa tsarovo ry malagasy kely be ampo fa ho tsarony se izany atsoriana kely azy a. Ary to manao farateny ianao. Fa nga moa rehefa hoe malagasy dia tsy maintsy manaitsy izay tsy mety rehetra atao aminy. Tsy mahalala anay ngase. Mahantra ane izany malagasy izany. Vao tsy pazana vola kely dia taraiky. Efa ela ny nahafantarako anareo e. Izay mora tambatambazana vola no anaovy an'izany fa tsy za mihitsy. Ary averiko aminao a. Fa na mahantra na manahoana fiderinao fireneko. Tanjo sy fireneko io. Tsy atakaliko izay ianao mihitsy. D'accord ary, on verra. Fa inona ary no tena tiany atao? Aleo metraka amin'ny permission koa dia ndefa tsy ho lany andro amin'ny eto e. Ary tanàna lehibe ihany ty Liban ty ry Fenitra. Tena marina izany sady lehibe izy no tsara. Saingy hita hoe rotiky ny ady loatra no mahavo azy. Reny trano potika sy rava reny izany izao dia mbola takaitra navelany ady daholo e. Izany mihitsy. Tany voatsodrano ane ty Liban ty ry Nikita e. Saingy asa izay mahatonga azy ho toy izao. Amin'izany reto ty bisy ty dia hijanona eto ihany koa isika. Satria ve tonga isika? Tsy mbola tonga ka. Fa mba hoentiko hijery ny simiteran'ny zareo ianao. Izy daholo ve ireo ry Fenitra? Be loatra ny olona maty vokatry ny ady. Tena tsy mampino raha fasana daholo ireo. Jereo angefa mitandavana miakatra amin'ny ry avondry. Te anontany anao aho e. Ahoana no fahitanao ny mponina aty? Somary efa lehibe daholo. Sady tsy dia ahitana tanora. Indrindra moa fa ny vehivavy. Marina izany. Tamin'ny fandinena toko tamin'ireo miaramila ny tsaboky taty dia saika voany ho mamiadana any amin'ny avokavoka avokoa izy ireo.
akoatran'izany klemaina vokatry ny ady. Dia mety afaka manome taranakitsony ve? Miantitra mantsy ny mponina ty raha tsy manao fandiniana ny fomba ahazoana taranaka vaovao zareo. Mba mandinika kosa ianao izany a? Ho an'ny firenena rahampitoan'ny Liban izay misy antsika amin'izao fotoana izao, ohatra ihany koa Libia, ny any Ezipta, ny any Yemen, Syrie, Irak, any Afghanistan sy Pakistan, dia ny ady no tena mety handipaka ny mponina ho aminy. Fa ho antsika Afrikana kosa, akoatra ny ady atrano izay mitady hazovana dia ny aretina sy dasy ny pesta, ny kolera, ary ny tsy fahampiany sakafo sy ny ravim-pisotro madio no handipaka ny mponina. Izay visafisaina fa any amin'ny taona 34 mantsy dia hianaka tsy azo tohaina io aretin'ny mifindra voalasako io, raha tsy misy fepetra ray sy mpitondra fanjakana tsirairay avy amin'ireo firenen'ireo. Moa ny fahatran'ny Afrikana koa mitombo hatrany. Raha izany zavatra tantaraina ho amiko izany dia everiko fa tokony ho asana mpanao gazety no tokony ho ataonao. Tsy voaterika, afaka mandinika daholo ny olona lim-baovao. Fa ianao atao mamoaka voninkazo ao anaty sakosinao fa atao inony? Eny e, mividy an'ity voninkazo ity tokoa. Misy anarana malagasy anankiray manko hitako etselohetsy eto amin'ity simetera ity. Izany mitinako an'ity voninkazo ity mba apetrako eo. Nety nisy miaramila malagasy ve izany maty anady aty? Mety ho izany nefa mety ho toatsika zao ihany koa. Mitady asa taty ohatra dia asa mety ny antadiany fahoriana tozomaso antsika izao dia mety maty na levina ty. Fa loatra izany fomba fisainanareo malagasy izany. Hitanao ty anarana malagasy io. Na dia tsy mitovy raha aminareo aza dia amin'ny mahasamy Afrikana antsika dia oka mba ho izany metraka iny voninkazo iny eo ambony lakroa io. Avelanao ve? Tsy maninona re, azonao atao. Zay. Anatao amin'izay ary sika andefa mbola misy 30 minitra aveto vao tokany amin'ilay toerana atao hoe Ankara. Dia andeha taksi sika fa sarotra mandray bus eto e. Ka tsy lafo be ve izany? Ity karta ity ro asehontsika dia mihena ny sarandalana. Fa karta inona iny? Ho anay nanao asa fanampiana taty dia mahazo toy reto daholo. Tsara kosa izany ka. Tena misahirana amiko ianao. Tsy manino izany Nikita. Asa dino fa mbola mila vola be tsika vao afaka verina mody ianao. Marina izany. Izy no Yamala ino lazaiko taminao ry Nikita. Izy no iandraikitra ny fipetrahanao aty sady mijerijery ny asanao e. Miasa ato amin'ity orinasa ity ihany koa izy. Dia izy kosa ry Yamala no Nikita no anarany. Zazavavy le nolazako taminao. Teratany Malianina izy dia matokony fanampinsy azy aho. Matokisa anao ry Fenitra. Raisiko toy izanyko izy. Mahay miteny frantsay ve izy? Ie, mahay izy ka. Tsara izany. Ka avy hatrany izy dia ho atoroko ny asa ataony mahay manjaitra moa ianao? Ie, mahay a. Tsara izany. Dia ahoana ianao ry Fenitra? Mbola hijanona miaraka amin'ny aloha e, androany io. Fa raha pitsy maraina averina mamonjy ny asako. Dia isaky ny farany herinandro aho izany mba mandalo mitsidika azy aty. Eny ary. Ka andao ary aloha avy dia asaiko miaraka amin'ireo mpiasa vaovao ireo izy dia avy eo hamonjy anao. Fa inona ny mampimany anao ry Nikita? Tsy lavitra ny ahy fady indray dia tonga mamaky anao raha ohatra ka ilaina e. Ohatrany tsy ho zakako izany lavitra anao izany ry Fenitra. Zao namana itokisako iny, tsy misy atahorana ho azy. Efa fantany daholo momba anao. Efa nomeko azy koa numeroko raha ohatra ka misy ilaina maika. Sanatria ka tonga aty ireny olona mitady hareny dia inona no ahazo ahy? Izay no mahasamy hafa antsika.
tena tsy manam-pinoana mihitsy ianao a. Sarotra izany raha amin'izao situation mahazo azao rifenitra. Nefa mila miarika ny fiainana ihany koa ianao. Eny ary. Dia ity numéro-ko a, ty tazao ty sao misy ilainao azy maika. Afaka miantso amin'ireny taxifone ireny ianao raha toka ilainao zany. Zay a. Dia andeha ve ianao e? Tsy maintsy andeha aloha satria miditra miasa androany hariva. Mamangy anao indray ary efa afaka 10 andro e. Zay fa mahireza a. Eny ary dia tonga avasoa ianao. Velomy Nikita dia manana finoana. Aza misy metrika iza lehibe ao anatin'ity toeram-piasana ty. Fa hanao inona koa reto polisy reto? Fa ndeha voaka ho aiza daholo ireny mpiasa reny. Ka na za tsy misaina aza vera angatino napohanareo basto ireny dia tsy handositra. Aza namba azonareo an-tsainy izany. Eny marina izay voalazanao. Miala tsiny izay fa tsy nety ny fihetsika nataonay teo. Fa inona nefa no atondehanareo ka hidiranareo tserisetra toy izao ato amin'ny toeram-piasanay? Sara misia mitady ty olona misary ty zahay. Tsy miala tsiny izay fa tsy miasa ato io e. Tena lanay maika dia maika io olona io raha misia. Ka mahita olona ato an-tranoko ato ary ve nareo e? Aiza izao izay olona eo? Tena mivanga ambony io fa andaontsika andeha. Lasary zahay ary mampitandrina anao fa raha miasa na fieninareo ato io olona io mahita loza aminay ianao. Tsy misy anio ato ihata aminao teo. Mazava angam'izay. Lasa nareo mandeha ary tsy tokony hiverina ty tsony. Iny fa lasa mba tsy naposiko indray iny a. Nakay zary ireo mpiasa teo ireo no mbola reo mbola mijorojoro ireo ka. Midira miasa fa efa lasa ny polisy teo e. Ianao kosa ry Nikita. Ndao manaraka ianao. Ianareo midira fa inona ny jerijerenareo eo e? Fa hoentinao aiza ary Tsy ilaiko miteny sy miantsoantso raha mbola te hipetraka sy asa ato a. Inona no antony hitadiavan'ireny polisy ireny ianao? Maninona tsy valianao ny teniko e? Fa nanao inona tany ianao no tadiavin'ireny polisy ireny? Manontany ianao ny ary madomizay le. Tsy haiko tompoko. Mbola te asa ato aminay nefa ve ianao? Tsy azoko izany fanontanianao izany. Lavo izany fa zao e. Sorianga n'ireny fitafianao ireny dia hiaraka sika. Ahoana hoe tompoko? Tsy anaiky an'izany mihitsy a. Ka rehefa tsy anaiky ianao dia mora amiko ny miantso ireo polisy teo ireo akanao eto. Sady tsy afaka hitazona anao ato afa misy tsy mazava amiko ny momba anao. Mifona re tompoko. Mifona re. Aza dia tao toy izao re tompoko. Aty aminay tsy misy fonan'izany ry mademoiselle. Any aminareo any Afrikany angamba izany fa ny anay Arabo na manaiky na tsy. Malaky e. Anaiky araka amin'ny foe ianao dia miverina miasa sa tsy anaiky. Izao dia hiantso polisy aho a. Mafy lasa mafy ty mahazo aty marina. Izay rehetra andehanako manararoatra daholo. Inona re no ataoko e? Malaky fa tara e. Rehefa tsy mazoto dia aleo avy dia atsoko ny polisy. Tsy manaiky tompoko. Mbola te hiasa mba azahoako vola. Anaiky ihany ianao moka. Sady zazavavy tsara tarehy toy izao ve dia fatandre milaza izao amin'ny dokotera fenitra fa tsy lasa. Aferatsika sy ianao manokana izao. Nikita. Amiko ty. Dia izao foana ve ny fiainako ato e? Tsy na dia mahandra toy izao aza tsy anaiky ny tenako atao etam-barotra toy izao.
ekeko ty fa avy dia asiako any amin'ny mahalehilahy azy ihany, avy eo andositra dia ho aiza nefa. Tsy rarako e, tsy manaiky ny tenako atao toy izao a. Malakilaky ankizy serifa efa sasamiandry aho a. Sady omeko vola kely ianao rehefa avy eo. Eo amin'izay ianao melezako azy. Inona ty? Ay! Aleo asiko indray mandeha. Zay. Ary aleo amin'izay andositra ka. Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Allô? Fentra, vonjeo a? Fa misy inona e? Fa manino ianao mitomandry Nikita? Alay voany aho fa misy manenjika. Ka aiza ianao e? Fa tapaka ny telefona. Fa misy inona indray ry ihany. Dia aiza nefa zao natako azy. Alô zao ihany dia ezaka mbola zany. Oh Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Fentra, mijaly a. Fa inona nazo anao tany aloha tantarao amiko ary. Mijaly ary Fentra. Fa nisy inona nefa e? Andao aloha tsika hipetraka etsy a. Ao, eto mipetraka. Ary taiza nahitanao an'ity akanjo palty volon'ondry ity? Sao dia sanatsy ary ka. Hoe nangalariko ve? Tsy a. Ndraisiko tao ampiasana tamin'andro sirako ty. Ka lazao amiko ary aloha izay nazo anao e. Dia aoko izay ty ranomasinao ty. Nikita, mandeha ny fotoana e. Olona tsy vanina ilay namanao. Aizaka isan'andro zao a dia tereny tsy maintsy araka aminy foana. Zany ve? Na dia toy izao aza ny manjoary Fentra. Tsy manaiky ny tenako atao etam-barotra. Mba tsy naposoko indray izany. Eo anao ny mody variana eo fa tsy hoe efa tetika vohomanareo ve izao anararotana ny fahavozako izao. Nikita, dia sahinao ve ny mempangato izany? Marina tena tsy naposoko. Ka maninona ary no efa fantatrao ny toetrany nefa izy no nametrahanao a? Na izany aza, tsy izaho mihitsy no anararotranao Nikita. Mampalahelo ahy ianao. Tena leo a, mankaleo aza ny fiainako izany. Na ninona ry ihany nasesika ny vitan-dratsiko taty e. Fa maninona ny mandatsa tena toy izany ianao e? Tsy azo atao izany. Tsy mbola resy akory ianao ka ho kivy ambony ihany. Mbola miady tsika. Izay hipetrahanao indray izany izao no tsy maintsy heverina aloha. Fentra, tsy te hisaraka aminao tsony a. Eny e, fantatro izany Nikita. Nefa ny fiainana sy ny zava-misy eto Liban mihitsy no tsy mamelatsika anao toy izany. Zao a, andao aloha ateriko any amin'le trano lesonao namako ianao. Tsy a, tsy hiverina antsony a. Dia ho aiza ary nefa raha ohatra ka tsy hoany. Ary Fentra, tsy hoany tsony a. Anaraka anao any amin'izay tany misy anao any a. Fa adala ve ianao Nikita? Tsy maninona na heverinao adala aza. Aleoko adala eo akaikinao toy izay endry viravirain'ny olona. Fentra, tsy hisaraka aminao izany tsony a. Eny ary. Andao aloha sika hialeto ary sao misy mahita na manara-maso indray. Andao ary. Oh Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Zao a, mijanona matory ato aloha ianao dia raha pitsy maraina hita izay ataotsika. Fa inondray ty mbola mampitomany anao e? Zazakely ve Nikita e? Eny ary, manaiky izay lazainao a. Mety ho tonga androany alina le namako a. Fa matoka izay ianao fa
tsy hanao ininanao mihitsy izy efa niantso azy aho ary efa nilazaiko azy no fisianao. Tsy maninona fa zakaiko koa izay mety mbola ho ataony amiko. Afaka handasy sy ho aizy tsony moa ahy. Tanjona tokana no mbola hotratrarintsika dia ny fahafahanao mody any aminareo ary matokisa ianao fa tsy havita zavatra tsy aminao zany izy. Iasao mantsy no anarany. Sarotra sy lavitra izany. Nofinofy ny hatateraka an'izany raha zao zava-misy zao ry Fenitra. Izaho no miteny sy milaza an'izany aminao Nikita. Tsy maintsy tavavena any aminao tsy ho ela ianao. Tsy hamelanao rery aty izany ana inona seho. Matokisa ianao. Misotra ry Fenitra. Fenitra. Mihaino anao a? Maninona kay raha mijanona tory amiko ianao? Fa maninona tsy valianao ny teniko? Tandremo ry Nikita. Fa raha mivadika fitiavana ny fanampitsika dia mety ho rava ny tanjona tiantsika ho tratrarina. Everiko anefa ry Fenitra fa vao maika azy zany anamafy ny fifanapitsika. Izao hoe tsy ny olo tiako anao aloha zao no mamaika atsika fa ny fiverenana ho an'ny malita ny razanao. Manaiky an'izany ve ianao e? Eny ary. Izay ary fa avelao aloha hamonjy ny asako amin'izay. Mandehana ary. Dia miandry anao indray aho zany raha-pitsy maraina. Eny ary. Dia tsara mandry ianao a? Allô? Oui. Fa oviny ianao no tonga? Hatreto aloha dia mbola tsy possible. Mbola tsy nandalo tany mihitsy ny a? Ay, ka ny olona didinao ane hatramin'izao tsy dia manana problème vo e. Ay, misy an'izany any. Mbola tsy henoko mihitsiny. Eny ary fa andraso fa ho renseigné-ko. Ka ohatrinona moa zany no entinao anaovana azy? 10 000 €. Ok ary monsieur l'ambassadeur. Izaho ihany a dia ho renseigné-ko ka. Nikita Kumba? Malianina? Ok ary. 10 000 €. Nikita Kumba? Fa inona daholo zany rehetrarehetra izany? Tena misy zavatra tsy takatro mihitsy a. Manomboka izao zany dia mila mitandrina amin'ity dokotera Yongo ity. Fa tena misy fifandraisany tendro amin'ny zavatra tsy mazava amin'ireo vahindraisina ato amin'ity hotely ity izy. Aloha ialeto e. Aloha ialeto amin'izay dia hiditra sao mahasaropisaina azy. Aise, mbola mamerina farany an'ilay resaka nataoko tamin'isy ary Fenitra. Tsy tapa-kevitra mihitsy ny vesi. Tsy dia izany angamba fa ilay asa sy fanarana ataontsika mihitsy no ohatrany tsy mazava amiko. Ka raha manaiky anesy dia ho lazaiko le izy. Zao ary rehefa nandinika dia tsy maninona fa manaiky ny araisa aminao ary aho. Nefa tsy dia tokony atao takalony kosa ny fitsaboana ny Paul. Rehefa manaiky se dia azontsika ampidirina tsabonany amin'ny klinikako izy ka. Eny ary manaiky atopoko. Sady tsy dia mampiova ninnininy eo amin'ny fiaraha-miasantsika atao amin'ny tely ine zany. Ambony ampanga ho anse zany. Dia oviana zany no anomboka ny fiaraha-miasantsika. Ka na raha-pitsoana aza dia tokony efa somary manomateny se mbola somary ampanaoviko testa kely alohako. Tsy maninona fa vonina tompoko. Tsara zany. Anything about my home, I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Ay ve zany zava-nisy teto e. Tsy hahafeloko amin'ise fa ny resaka ela be mihitsy izay zazavavy io tamin'ny alina. Tian'se izy ary malahelo an'se. Eny e, tsapako zany sao a. Saingy tsy izany no nandresako azy fa fifanampiana eo amin'ny mahasamy amin'ny fitianana anay. Mahatsapa an'izany koa.
nefa hitako fa tsy resy lahatra ny tsy ho tia ny se mihitsy izy. Izany eo ihany fa misy zavatra tiako lazaina amin'ny sery sao. Mikasika ny asan'ny se sa mikasika azy? Sady mikasika ny asako no mahakasika azy ihany koa. Ka lazao ary fa iaino ahy e. Nandresy lahatra ny iara-iasa amin'ny dokotera Young. Tsy nanaiky mihitsy aho na dia niangavy azy izy ny hoe mba iarako miasa aminy. Ahoana tsara hery fenitra. Fa omaly hariva raha hiditra hiasa indrindra no naheno azy miresaka amin'izany ambasadeur zany. Izy aloha no anaran'ilay ambasadeur e. Io indray ny tsy fantatro. Ohatrany mampiahiahiahy mihitsy ny resaka ny fanaovany a. Fa ahoana? Ka henoko ny resaka vola 10,000 euro izy dia ny tena ohatrany nanaitra dia ny nahafantarana an'io zazavavy io satria noraisiny tamin'ny taratasy kely ny anarany. Izao no lazako an'ny se a. Afera fandana nataovany tena nataony dokotera Young io. Ary izay no nananganana an'io klinika an'io. Fa izao a mahafantatry olona maro sy efa manana réseau matanjaka be zareo ka sarotra no mamono azy. Ka ny antony nandraisany ny anaran'ity zazavavy ity ny tsy azoko e. Ka tsy maintsy nanao filazana tany amin'ny tandro filaminana ilay olona nipetrahany. Azony no izy tsy hita dia ararotsiny zareo zay. Tena maizina amiko zany a. Ny tena marina raha tsorina dia mety ataon'ny zalao opération zazavavy io a. Zay vao mazava. Satria efa niezaka nanavitra azy se dia mila manavitra azy hatramin'ny farany. Kanefa tsy ampahafantarina azy mihitsy zany. Fa ny tena mety aloha zao dia miala miseka kely amin'ny Beirut renivohitra ny tsara. Faharoa ekeo hatramin'ny farany izay fiara-miasaka sain'ny dokotera Young atao amin'ny se izay. Amin'izay mba moramora ho an'ny se ny mahita izay ho ataony. Eny ary marina zany. Fa izaho kosa anao izay ahafantarana eo ambasadeur ny antso azy io. Mino aho fa tsy maintsy hiteny amiko izy. Eny ary tena vao mainka tsara zany. Fa izaho mahita hoe tsy mety tsony na metrahany se azy atory irery ato a. Zany hoe? Fa aleo miaraka nareo. Sady betraka reo namako no ho avy atory aty amiko ny ho hariva ka sao anahirana. Dia aizy indray nefa zany no ametrahana azy ary. Maninona raha lefa hipetraka any amin'ilay annexe ny asanina hotely izy e? Ohatran'izay tokoa no mety a. Aokary zao ihany zay dia iomany. Misy telefona maneno ty avy anam-piasana aloha. Eny tompoko. Izy indrindra ty. Zao ve? Eny ary. Ao fa ho avy ary ahy. Fa ahoana ary fenitra? Misy lana maika ao nenam-piasana. Ndana ary lofiny zao zay fa za naritra azy. Aveo se manaraka azy. Eny ary. Avy dia omeko ny vola hofany chambre dia resaka amin'ireo namako mpamoaka passeport ihany koa mba ahafahana mikarakara passeport vaovao azy. Tena fanampiana lehibe zao ataonao zao sao. Tena misaotra indrindra. Noho ny fahitako an'se miasa irery mahatonga hanampy an'se. Sady mila mifanampy ihany koa isika. Eny ary fa aleo ary aloha andeha sao tara. Mandeha ary aloha fa izaho koa anatitra azy. Miala tsiny raha nandaliko elaty amin'ny se ary fenitra. Tsy maninona zany e. Enao aryamisahirana. Tsy maninona ka. Zao e. Efa tonga any izy. Dia anjarany se ny mamonjy azy ihany. Rehefa malalaka se a. Efa avy nalohako ny hofany chambre herinandro. Tena misaotra se a. Fa ohatrina zany vola tsy maintsy ilaina ataony frais. Raha ny filatrany dia eo amin'ny 1,000 euro eo. Fa izao ry fenitra. Tsy tokony hijanona ela loatra eto intsony izy raha izao situation zao a. Izany indrindra anie no mahatonga hikarakara azy be toy izao e. Matoka izy fa tsy ola dia ho antsika izany vola izany. Izay ary aloha fa ilaozako se a. Misaotra sao a. Izany ka mba olona fa tsy toa an'ity dokotera Young ty. Sy no vezilahy tsy malala fa tsy no azy ihany. Anything about my home, I'll never know how
it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Mandroso ianao madame sa mademoiselle? Mademoiselle tompoko. Ary afrikanina mahafatifaty a. Mandroso ianao fa ato ny efitra fa 120 izay voatokana hipetrahanao mandra-piavy ny pasiporinao. Passport hoe tompoko? Ianao anie manana namana tsara, manana ny sawiny. Tsotra sady be fitiavana marana-tanana. Everinao fo ohatrinona moa no manao ty passport ty? Mba tsy nampoziko indray izany. Izay izany ny resaka ny fanaovan'izy fenitra be any keo iny. Mba ho afaka heverinao ody ihany aho izany koa. Efa mba tsirim-panantenana. Ary to lasa saina be ianao? Mba gaga fotsiny aka. Zao ary, afaka miomana sy misolo akanjo ary ianao. Ato ny dosy dia io ny toilette. Aza misalasala fa efa voavidy ho anao ty chambre ty mandritry ny herinandro be izao. Tena tsy mazava amiko mihitsy ny fihetsika ty lehilahy ty izany. Lasa ary aloha fa hikarakara ny tarasinao dia miraso mademoiselle. Eny ary tompoko. Aleo aloha avy dia ho any amin'ny dosy a. Tena mafana be izany andro izany a. Fa iza koa ary izany. Izo. Za ihany ka. Andraso kely ary aloha fa mbola aleo aloha avy dia ho voaina. Ay, efa avy nanao dosy ianao. Ary tena... Inona ny tadiavinao tompoko fa mbola hiverinao amin'ny dosy a? Ity aloha ny taratasy ahafahanao vezivezy eto tanàna. Solona viza ahafahanao mipetraka eto izy ity. Tsy sy afaka hisambotra anao na hanao herisetra aminao satria taratasy manankira avy any amin'ny agence anay izy ity. Misaotra tompoko. Nga moa vitan'izany. Inona zany mba afaka sitrahanao a? Tsy mazava amiko. Tsy mila zavatra pitsaka fa miaraka amiko indray mandeha fotsiny ianao. Izay dia ampy sady efa hita hoe vonona izany a. Tsy fa ngapy vary tena? Ay, tsarovy nefa ry mademoiselle Nikita. Eto ampelantanako no mombanao rehetra. Olona tadiavin'ny fanjakana libaneny ianao saingy mahay manafina anao iny namanao iny. Saingy rehefa tsy anaiky ny araka amiko ianao dia... Tsy anaiky an'izany a. Ary avy dia antso azy fa tsy izao mihitsy no ny fanarahana. Hitanao, potehako ty taratasy ty. Ary tsy misy fanondroany intsony ty. Manaraka izany dia atao veloma ny passport vaovao fa tsisy an'izany eo veloma ianao. Lozinina koa rety fa dia inona loatra no mahazo ano izay alehako rehetra hitako faisana daholo. Nikita, mahalahelo andriny nefa... Yonga. Oui. Miverena ary. Tsy dia sarotra anie izany. Mingavianao ary aza jerena fa vonoiny jiro. Ok ary, tsy maninona. Tsy aleonao manaiky ny miaraka amiko indray mandeha dia tafita midingana manaraka. Ahoana tsara hoe ry fenitra? Mato ny Paul. Hay ty dokotera Yong ty zany nanao opération azy. Mody lazainy fa pandisita hono nefa hay ny asorony zareo ny voakavanan'ny Paul. Efa nampanahy ahy ihany izay vaovao lazainy izay. Fa izao no maika. Izao dia izao izay dia tsy maintsy mamonjy an'ny Nikita. Fa maninona e? Araky ny vaovao azoko dia ho avy rampiotsiny ambassadeur ny antso azy. Ary voalaza fa i fitaovana no atona toavana aty. Marina be zany sao?
tsy mandiso any raha sainy mahazoko hoe ary raha tsy tonga angy anany se dia asian'izareo fampatoriana ny sakafony amin'izao alina izao dia ataony ny opération. Fa ono aloha fa iza zany no anao an'ilay opération? Dokotera Yonge. Ary izao ihany koa vao fantatro fa misy bloc opératoire complet mihitsy eo amin'io asanina annexe io. Tena tsy vanina zany. Fa tsy fantatra hoe zany no hoe miasa koa ty dokotera Yonge ty. Tsy namposiko hoe tsy tokony atao lava ny resaka fa izao mandeha any aloha vonjeo izy dia tonga any ary avy eo. Ok ary fa ahoana ary aloha fatany velo fa namako Nikita. Raha ny fahafantarako azy dia tsy ay ok ary aleo ary andeha. Maninona no lozy ty marina fa naninona ianao hoe mba tsy rary kosa izao ka ahita lehilahy sy navanina izao. Nikita mifona aminao ahy. Mifona sisa nataonao mba tsapanao very finitra fa hatraminah tonga avako teto Liban dia tsy mitsahatra ny anjadiany herisetra. Eny tsapako zany. Tena tsy zakako izao. Okazay Nikita. Nefa tody medy ambato tsy afa-manoatra satria singa ndrera ty tanin'olona ty. Mifona aminao aho fa maninona ny tena velanao ireratra ny ary fenitra. Nahoana izao ny tianao izao ho aviraviran'ny olona rehetrarehetra izao. Simba ny fiainako rotodrotiky ny herisetra ny fitiavako. Okazay. Fa maninona ny miangatra ny fitiavany ny olona tiako tsy tia nefa ny sasany makakeriny. Eny fa izao dia izao dia tsy maintsy hotratrariko izay nahavita an'izao. Mino aho fa tena iny dokotera Yonge iny mihitsy nahavita an'izao. Ilaozako anao aloha Nikita tsy lahy dia very. Indray ve ty fa ahoana? Maninona no manararoatra ny fahalemeny zazavavy toy izao ianao dokotera? Ka alohan'ny anaovana ny opération dia tsy maintsy amboarina toriny aloha sa malahelo ny anina no aniko se mandehana dia mba manandrama kely aho koa. Tena tsy vanina ianao. Araka ny henoko dia toa hoe misy bizina mikasika an'io zazavavy io. Ka saika mbola hamonjy any sen mihitsy ane io zao le contrat. Ahoana? 10,000 euro ny ray anankiray aminy raikitra. Iza no atao ary aloha ny opération misy bloc complet aho ka iza no anao azy? Miaraka sika nefa mbola misy anankiray keo any amin'ny klinika. Aleo ary ho ataoko izy zany anao opération ty tovavy ty dia ianao mandehana any amin'ny klinika. Ka izao dia tokony atao fa amin'ny folo alina dia ho tonga akany entany eo ilay ambassadeur efa vonona daholo ireo kipa hiara-iasa amse. Ok ary misasaka ny sarany vitao aloha ny asa. Ok ary dokotera avy dia mandehana aloha fa izaka arakaraha azy. Dia efa nasaiko nasiana fanafody fampatoriana ny sakafony mba hanamorany se ny asa. Ok lasaka fa aza miveravera eny ary aleo aloha iantoandro sao haingana allo tena marina tsy misy diso ny tenin'izay tamiko izah no anao an'ilay opération azy fa izy lasa nanao any amin'ny klinika any any dia amin'ny folo alina olo no tonga eto zany ambassadeur zany eny ary avy dia hitondra fiara zany se ok ary
aloha no manazay olona iaraisa amiko amin'izay aloha aleo izy Juliette no atsona nampiasa de tera-tankinianina koa iny. Allô Juliette, fenitra ihany ty, afaka makaty amiko zao de zao vendry? Misy olona atao tsy opération ty aty amin'ny asana anekisa hôtel aty. Ok, aza ela Fenitra, amon'olona ve ianao? Ka tsy ho vononana izy e, fa hoe sorona fotsiny ny voa anankiray. Nikita, fanavotana farany ho aso anao zao, tsy maintsy mirotsika, raha tsy zany na miara-migadra eto na miara-maty. Tsy anaiky mora an'izao zavatra amin'izay zao dokotera Young raha ohatra ka tsy tanterakitsika ty, satria fantany fa mahalala tsy ambara telo sy niasa malotony a. Mandeha ny fotoana e, efa ho avy izy zay. Malaky ianao anaovy le tao kanto fandidiana reto e, de mody matoretsy ambony farafara eo amin'ny farafandidina io anao, tandre mikofokofoka mihitsy rehefa tonga izy a, de omeko azy ty sampainina misy fampatoriana saika omenanao ty, rehefa fanina izy a, de izy no ataotsika opération eto. Ianao kosa Juliette maka ny glaceur misy ny glasy any ambany, asiana ny vonony rehefa avy eo. Ka raha misy mahatratra de ahoana? Efa niteny tamin'ny malota mpiambina fa tsy siakatra koa ty. Ka miakara amin'izay ianao mademoiselle fa mandeha ny fotoana. Fenitra, ahoana e? sao de fitaka ataonao amiko zao? Fa adala ve ianao e? Efa namitaka anao ve hatramin'izay e? Averiko ihany a, fa fanavotany faranao antsika zao. Tena tsy mazava amiko mihitsy. Ka matoriary aloha fa rehefa vita ny ataontsika dia azo avy aminao e. De mandana aingana ianao midina ry Juliette a, aza ela. Ie, zay fa lasa vetivety ary a, courage indrindra Nikita. Zay. Izay fa tonga izy. Tandre mikofokofoka mihitsy ianao a. Ohatran'ireny efa natao anesthésie générale ireny pozinao eo. Kaona, mbola tsy vita nga? Miandry ny glasy any ambany sisa dokotera de manomboka. Efa napatriko izy. Malakilaky ihany ary se a. 10 minitra ihany ty de vitako e. Tsy taitra ianao e. Mahafinaritra rehefa mitovy saina sy mitovy ketrika tsika. Osotrony rehefa avy eo nga io sampainito. Eny e, neritreretiko an'izay fa sotrolo raha ohatra ka te sotro ianao fa mbola misy anankiray eo de zay no sotroko rehefa avy eo. Ataovy malaky ary fefa ho avy zay ny deba. Ary tsara tsy toy ny mahazatra zany sampaigny anse zany a. Ka mba hafahafa kokoa ane io e. Vola malaky le sy Fenitra. Ela sy tsipitsipinao amin'ny réceptionniste teo ihantry. Io fa vo. Nikita, mifoaza atao ankela amin'izay ianao de ao batatsika eto ambony fandrina izy. Aingana ianao ry Juliette midira ty a. Malaky ianao e, eto ty ny glasy iny. De eto ty ry gazo fampatoriany ry aingana. Ataoko eto amin'ny oriny ty a. Fangatsy atao tsindrona ny anesthésie. Efa teknôlôjia vaovao zao no miasa. Aingana ianao e, de popio eto amin'ny oriny eto ty. Aza sonao raha ty efa henao tsy miaina intsony izy a. Ianao kosa manampy anao ny opération Juliette. Aiza miazy teo. De eto ty koa ny fietry. Manaja anao monsieur l'ambassadeur. Ety ary tompoko. Ao hoe hojereko tsara. Tsara. Ary nakaiza io dokotera Young? Mbola misy zavatra kely manahirana azy ao ambony ao tompo fa izany nampanaovana opération. Ity ary ny sarany 10 000 € iny a. Eny tompoko. Ampitao any aminy fisarako azy. De any manaraka indray hoe. Eny any tompoko. Juliette. Ity 1000 € anao. De aizy maloto teo, ty koa ny anse 1000 €. Misaotra dokotera. De izao rehefa afaka adiny indray
vao miantso ambulansy any amin'ny kliniky nareo. Tanire misao tara fa lasa maty ary tena izy nefa tokony izy fanafody tsy maintsy atao aminy afakadiny iray. Tsy mahafaty azy io zavatra nataontsika io fa tsy maintsy hosolony zareo masina any amin'ny kliniky izy. Le vona laitsika teo zany. Izay ary fa lasa zahay e. De misaotra tamin'ny fanampiana Romenada. Aoka mba tsy de ho taitaita loatra fa tsisy akasika anareo io fa izaho matsiny tsy maintsy ho tadiavina raha toka misy mafantatra hoe nisoroko tao ny voany anankiray. Andao amin'izay rananga fa saotara avy ao nareo mianada. Tia ny pasipornao Nikita de tiana ny sery fenitra. Fa ialeto koa nga ianao ry fenitra. Aleoko manompo ny pretandrazana amiko ny Nikitana de sakafo ambilim-bazana aza no hitako any. Toy izay siaritra ireo eso entsiketsika lava tetan'olona ty. Tena tsy naposiko. Fa misaotra tamin'ny fanampiana rehetra le ry sao a. Mirary ny soa azy ihany koa izay. Fanavotana lehibe nataony seho anay izao e. Tsy misy saorana amin'izany. Mirana ireo mianada mba ho tavaverina soamantsarana amin'ireo tsirairay avy ny tenako. Nikita, faly venao zao fa iverina ho any an-tanindrazanao. Faly ana de efa saika tefitry ny famoizam-po azy. Tsara zany. Ka zao ary a. Ity omeko anao ty 4,000 euro ty. 1,000 euro any frenao. Ny ambiny kosa zany hoe 3,000 euro de mba ivelomanao sy anangananao no afinao any aminareo any. Fenitra, vola be any ety e. Ka na ny karamany fanarahako tamin'ile saika ao pantronko nandritry ny 2 taona zany e tsy mahatratra ny ampahafolon'ity vola omenao aty e. Fanavotana farany tsy mety nataontsika iny opération ndry Nikita. Raha izy fafoko anao reto e. Raha tsy tonga haingana zany ianao de zany saika ataony. Zay mihitsy ka. Tena tsy nampoziko. Misaotra dokotera Fenitra. Misaotra tamin'ny herim-pona nananao sy ny fanavotanao ahy. Tsisy isaorana zany e. Asy azo atatira tsy teo ianao. Zaho avo manaiky fa ahay tsara fanatoy izany nareo malagasy. Izay no masamy mainty hoditra atsika Nikita. Fa hono aloha e. Tena tsy mahafaty azy ve anefa iny? Dokotera ny ary Nikita e. Manana fitaovana betsaka ahafahana manolo azy zareo. Ay ve. Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Allô mama. Tena ho eny amin'ny seranam-piaramanidina afaka adiny 3 eo. Ho avy a? Dokotera Fenitra. Endry Nikita. Na de tsy ho tafara-dalana azy sika. Satria zahay azo any Mali tanindrazako. Ianao kosa ho any Madagasikara tanindrazanao. De tsy ho faty mandrakizay atao mipoko izao tantarantsika izao. Mba afaka manoroka anao farany ve a? Tsy maninona re. Nefa tsaroviny Nikita fa no ny herindraha amin'ny mahasamy maintototra atsika no tena nibana tao amiko. De azo omenao tsina raha toka tsy nanaraka ny fanirinao. Tsy tratra atsika izao tanjony izao raha ny fitiavana no nibana tao amintsika. Mandihana fa efa iainga ny avy ao hitondranao. Izaho koa amonjy ny avy ao hitondra. Engany ery Fenitra ilay Andriamanitra inonao sy ny tanindrazanao no hitantana an'izao diantsika izao. Veloma ry Liban. Teto aminao ny saika hikatsahako no aviko, nefa teto ihany koa no nahitako ny mafaitra indrindra. Saingy mbola teto aminao indray ankehitriny no niarenako ka nanavotanao afarany. Tsy maintsy andao anao ana dia naniry ny hijanonareo taona teto aminao aza. Tsy nety tamintsika niaraka e. Velomy Fenitra. Velomy Nikita.
ary eo teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe fanavotana farany. Sanganasany Simon Menjanahary ary ho lalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio Fiolomania. Nandray feo naina Rakotondranaivy, tompon'andraikitra sy mpanatotosa Simon Menjanahary.